Tontolon'ny fandriampahalemana kosa indray rehefa avy nanaraka fiofanana nandritra ny herinandro dia nanao fampiarana momba ny ady amin'ny takalonaina na ilay antsointsika hoe kidnapping ireo zandarmy isa enina avy ao anivon'ny G6 sambany teto Madagasikara no nisy ny fampiofanana tahaka izao. Arahantsika toy izao manaraka izao ny akon'izay. Ny mikasika ny fifampirarahana sy ny fisamborana mpanao takalonaina amin'ny toerana iray na ny négociation io no fiofanana natrehan'ny zandarmy isa enina avy ao amin'ny G6 nandritra ny herinandro izay nomen'ny zandarmerie GPI avy aty amin'ny Nosy La Réunion tamin'ny alalan'ny major Michael sy ny adjudant Robert Didier. Fampiarana izany fiofanana izany ary no natao io maraina io teny Ivato izay nahafahana anjery ny fandraisan'izy ireo anjara sy ny fandraisan'izy ireo ny fiofanana amin'ny fanaovana fampiarana ihany koa. Araka ny narahantsika androany moa zany dia nisy ny exercice intègre izay natao teto amin'ny Bania, exercice dans le cadre de formation en intervention spéciale sy ny négociateur. Zany hoe mariaka ny intervention spéciale ho amin'ny G6 dia zay no mission iandraiketany fa ny négociateur zay mbola spécialité tsy nisy teto amintsika ilay izy dia zay zany no nazona fiara-miasa tamin'izareo avy ao La Réunion sy avy any amin'ny GIGN France dia nisy olona anankienina no nitsongaina tamin'ny besiny maro no nazon'izay formation zay. Ny négociateur moa raha zavaiko kely zany dia anisan'ny singa iray ilain'ny G6 zany amin'le intervention satria alohan'ny ireo amin'ny intervention zany dia misy ny négociateur izay afaka mifampiraraha mialoha hidirany zareo mpanao intervention zany. Tsy mbola nanana io fahaizana manokana io ny zandarmerie malagasy hatramin'izao raha araka ny fantatra ka izay no antony andraisana ity fiofanana ity. Ny solotenan'ny fibaikoan'ny zandarmerie moa tamin'izany fotoana izany colonel Randriamanarina Christophe commandant secours sy fiofanana eny anivon'ny zandarmerie pirenena notroniny ireo manambonina ambony avy amin'ny zandarmerie frantsay amsana ny fiara-miasa eto Madagasikara. Nitarika ny fampiofanana kosa ny chef d'escadron Andry Amizanina commandant G6 ary dia nofarana tamin'ny fizarana mari-pahaizana sy ny fahatsiarovana ity fotoana androany maraina teny Ivato ity. Oh,